fa manoloana ny zava-misy eto amintsika dia misy ny fanambarana nataon'ny premier-ministre lehiben'ny gouvernemanta, misy ny antso ataony amin'ny mpiara-mombonantoka sy ny mparetan'ny laza nanao voikava mahatratra. Ianareo rehetra avy amin'ny maisivon'ireo firenena vahiny miasa eto Madagasikara. Ianareo rehetra mpiara-mombonantoka, ry malagasy mparetan'ny lazana. Iarahantsika mahalala sy mahita fa mafy dia mafy ny fahavoazana vokatry ny ora ny kija nanomboka tamin'ny 4 febroary 2024 na teo amin'ny ponina izany na teo amin'ireo fotodrafitrasa isan-karazany. Ny eto amin'ny faritra Analamanga sy ny any Alaotra Mangoro no tena voamafy nahitana fiotsanany tany sy tondradrano. Araky ny tarehimarky ny BNGRC, androany tamin'ny 12 ora dia nahatratra 420 ny namoy ny ainy. Raiky amin'ny 750 sy 4 ny traboina ka ny 770 sy 7 sy 4 amin'izany ao amin'ny faritra Analamanga ary ny 80 sy 4 ireo voatery na nifindra toerana ka ny 80 sy 700 sy 80 sy 100 amin'izany ao amin'ny faritra Analamanga ary maro ireo fotodrafitrasa simba. Anisan'izany fahavakisany fefilohany Sisaony eto Antananarivo ary niteraka tondradrano amin'ny faritra maro toy ny eny Androibe, Soaviny, Ampanefy, Soalandy ary Ampahitrosy. Tamin'ny maraina teo izahay sy ny filoham-pirenena no niaraka nidina ifotony ka nahita maso ny zavatra misy. Niondrika ampanajana anoloan'ireo fianakaviana manamanjo ny fitondram-panjakana. Efa nisy niezaka natao ny fitondram-panjakana, efa nanampy koa ireo mpisehatra samihafa amin'ny vonjy voina sy ny fanarenana maika ary efa nisy ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa simba isan-karazany iankinany fiainam-pirenena. Kanefa na dia eo izany rehetra izany dia tsapa fa mbola maro ireo traboina mila fanampiana sy ireo fotodrafitrasa mila fanarenana maika. Mahatratra 770 sy 80 ny olona tokony hafindra toerana amin'izao fotoana izao. Arak'izany, ny fitondram-panjakana dia manambara fa ao anatin'ny fahavoazana tanteraka ny firenena. Koa manao antsoavo amin'ny rehetra mba hifanometanana hitondra fanampiana ho an'ireo traboina ary koa ho fanarenana haingana ny firenena. Ny voikava mahatratra hoy ny fahendrena malagasy. Amin'ny anaran'Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, ny gouvernemanta sy ny vahoaka malagasy ary amin'ny anarako manokana dia misaotra eram-po eran-tsaina tsy ankanavaka